Maninona ny solitany ao Venezuela no manahirana ny États-Unis ndao ezahana ho resahana. Anisan'ny firenena manana tahirin-tsolika betsaka indrindra maneran-tany i Venezuela, manana tahiry 300 lavitisa na 300 miliara barily, mana tombam-bidy 20 hatramin'ny 10 lavitrisa dolara. Mihoatra lavitry ny tahirin-tsolika 7.400 lavitrisa barily ao Arabia Saoudite sy 7.0 lavitrisa barily any États-Unis. Vautazanina amin'ny saritany fotsiny dia mazava ny mampanandanja ny solitanin'ny Venezuela ho an'ny États-Unis. Manamorona ny ranomasin'ny Karaibia avokoa mantsy ny ankabetsahan'ny tahirin'ny solitanin'ny Venezuela ka mora sy stratégique ary lalana haingana indrindra raha hamonjy ny andilan-dranomasina na Golfe des États-Unis izay misy ny tsenan'ny solika goavana sy ivangongoan'ireo raffinerie lehibeny Amerikana. Izay firenena mifehy solitany eto zany no manana arena goavana ato Amerika ka mety hilahatra amin'ny États-Unis ao aoriana. Raha afaka mifaninana malalaka amin'ny vidin-tsolika i Venezuela dia izy no tompon'ny tsenan'ny-tsolika maneran-tany no sady ho mora vidy kokoa raha ifaninana amin'ny famokarana solitany Amerikana izay sarotra fikandrahana sy mandany vola be na pétrole de schiste. Miapanga na mamorona na mitazona ny Venezuela ho toy ny firenena voasazy lalandava toe-karena no hita mibaribary fa paikady iraisan'ny États-Unis sy ny firenena Moyen-Orient tsy kombakomba mba ahafahan'izy ireo mifehy ny fanondranana filana solitany sy ny vidiny eo amin'ny tsena iraisampireneny. Amin'ny toerana ara-jiografia misy an'i Venezuela, sarotra ho an'ny États-Unis ny hanao tsinotsinona ny solitany misy ao aminy. Ny fahafahana mifehy an'i Venezuela dia midika ho famatsiana solika mora vidy sy azo antoka ho an'ny États-Unis raha mitaha amin'ny solika mamatsy anireo firenena mpifaninana aminy tahaka ny Chine, Russie ary Iran. Tsy resaka fananana tahirin-tsolika betsaka ihany zany fa tafiditra amin'ny tsindry mahazo an'i Venezuela hatramin'izay ny fifandanjahan-kery ara-politika sy géostratégique. Tiany Amerikana no maneho amin'izao tontolo izao fa saziany Venezuela nefa ao ambadika mitazona ny tombotsoany manokana amin'ny alalan'ny ankamaroan'ireo orinasa lehibe Amerikana mpahazo fankatoavana avy amin'ny fitondrana mpanondrana solika mora vidy avy ao Venezuela.